havana. Ry ava-malala rehetra amin'ny tompo hampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Vanim-potoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana ity vanim-potoana izay lalovantsika ity ankehitriny. Satria ity ny fotoana ahatserovantsika tokoa ny akaran'i Jesosy tao Jerosalema ary atsotsika amin'ny teny hoe alahady ny sampandrofia. Eritreretantsika sahady tokoa izay lalana ny zoran'i Jesosy ka nanatanterahany famonjena teo ambony hazo fijaliana ary efa andrandratsika sahady ny fandresena mihezinezina dia ny fandresena ny fahotana, ny fandresena ny fahafatesana. Kanefa ao anatin'izany ihany koa ry havana no alahady anankiray izay natokana izao fiangonana izao mba ho alahady amperitreretana ny tokantrano rehetra izay heverina tokoa ankehitriny fa ny tokantrano no fiangonana mandehandeha etỳ tany ka tokony hisehoana izany hoe manahoana tokoa ny fomba hisedrano ny tokantrano ny fiainany ankehitriny. Ary izany mametrahantsika loha hevitra amin'ity ora sy fotoana ity hoe mampiorina ny fanambadiana ny fizahan-toetra. Mampiorina ny fanambadiana ny fizahan-toetra. Ny bokin'ny Apokalipsy ry havana, Apokalipsy 3 ka ny 10 izay fanivakina tamintsika teo no andraisantsika ny hafatra amin'ity ora sy fotoana ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Rehefa mandinika isika ry havana io bokin'ny Apokalipsy io indrindra ity Apokalipsy 3 izay nivakina tamintsika teo ny 7 dia mahita ny taratasy izay nisoratana ho an'ny fiangonana any Filadelfia izay tsy hafa moa ny dikan'izany atao hoe Filadelfia izany fa fifankatiavana. Tamin'ireo fiangonana 7 izay nanoratana dia fiangonana 2 ihany no tsy mba nahazo tsiny ary anisan'izany ity fiangonana atao Filadelfia ity tena natao mihitsy izany hoe fiangonana tsisy tsiny na dia teo aza ny zavatra sarotra maro samihafa ary rehefa jerena angery havana nitovy ihany ny zavatra izay niatra tamin'ny fiangonana maro samihafa tany amin'ny faritra Asia Minora iny tamin'izany vanim-potoana izany. Fa niavaka ity fiangonana atao Filadelfia ity satria tena voazatoetra ary indrindra nisedra ireo karazana fakapanahy maro samihafa. Ary izany ry havana no ndo mba hanairana antsika hoe rahoviana re ny tokantranontsika tsiraray avy no mba ho tenenin'Andriamanitra ho tahaka ny tokantrano tahaka ny fiangonana atao Filadelfia ka ho tokantrano tsisy kianina, ho tokantrano mahazo dera manokana avy amin'Andriamanitra na dia tokantrano misedra zavatsarotra ary arak'ilay teny teo hoe sady misy fakapanahy kanefa ihany koa mbola zahatoetra. Fa inona ny nampijoro an'ity fiangonana atao Filadelfia ity ka natonga n'Andriamanitra mihitsy ny samy teny fa hafa izao fiangonana izao? Zavatra roa ry havana arak'ilay 10 vakina tamintsika teo. Ny voalohany dia ny fitandremana izany atao hoe fiangonana atao Filadelfia ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa ny fiarovan'Andriamanitra an'izany fiangonana izany. Ny tokantrano tena miorina ihany koa ry havana ka tokantrano tsy manatsiny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia voalohany tokantrano mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Tokantrano mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra ry havana ao anatin'izany dia tokantrano mahalala tsara hoe inona marina ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fanambadiana. Inona ny tanjon'Andriamanitra mahakasika an'izany fanambadiana izany. Rehefa notaniana ny olona ry havana ary nareo rehetrarehetra izay manatrika izao dia ny ankabeazantsika rehetra dia natao mariazy avokoa. Dia apetraka izao nyfanontaniana izao hoe inona no antony nanambadianao? Dia saminge mieritreritra dia mamaly eo anatinao ao na afaka miresaka amin'ilay vadinao ianao eo akaiky hoe naninona ianao no nanambady. Fa naninona ianao tsy nijanona selibatera?
rehefa petraka izany fanontaniana izany ry havana dia reto ny valitenin'ny olona ary mino fa izany zao ny valiteninao hoy ianao hoe ny antony hanambadiana dia tonga inge dia miteneny hiterahana zay ve zany sosa tsy zay ary ny akamaroantsika rehetra dia izay te hiteraka dia hanambady ny sasany ray raha lehilahy aloha ny anontaniana dia zao ny valitenin'ilay lehilahy ka tena tsy vitako rery mihitsy n'ilay fiainako hoe za mba mila mpikarakara zany hoe ny antony hanambadiako dia mitady inona tady mpikarakara dia tsy gaga ianao rehefa mahita lehilahy hatramin'ny lobaka any ary hatramin'izao tsy hainy ny mipasoka azy satria izay mihitsy ny antony hanambadiany hitady mpipasoka ny ka rehefa tsy voapasoka iny lobaka iny tantara geografia ohatranao fahatelo ny sasany ny hanambadiana fitiavana dia rehefa anontaniako dia ozy izy ako hoe nareo roa zany tena mifankaty dia ozy ny olona tsisy mpivady tsy mifankaty izany ry pastera mifankaty ny mpivady rehetra dia hoy aho hoe inona ary ny teny miverina indrindra ao anatin'ny tokantranonareo isaky ny miresaka nareo mivady dia hoy ianao dia mahafinaritra be tiako be ianao je t'aime be sa isaky ny miteny ianao dia hoy ianao zao mihitsy n'ilay tsy hitiavako anao mahatsiravina ianao marikoriko any toetranao inona mibetsaka dia ianao no mamaly azy hitantsika amin'izany ry havana fa nantanjona mahakasika n'io fanambadiana io ary tsy haitsika inona ny ambaran'Andriamanitra izay mety indraindray ny eritreretinao dia ny hoe niteraka za ry havana dia miteny amintsika tsy niteraka avy hatrany no tanjon'Andriamanitra ho an'ny mpivady ary zany ny madiso hevitra ny tokantrano ankehitriny ka mahatonga ny tokantrano miozongozona satria maro amin'ny tokantrano izay miorina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no miteny hoe lay zanako sisa ny hijanonako ao ary raha tsy noho izanako io dia naninona efa lasa ianao zao no miteny an'izany satria ny hanambadianao dia ny aninona hiteraka rehefa tonga ny an-tranonareo dia vakio ny Genesis toko voalohany dia vakio nge ny andininy 20 sy ny 12 hoe ahitanareo ilay faharian'Andriamanitra ny biby rehefa noharian'Andriamanitra ny biby dia tonga dia biby be dehibe samy araka ny karazany avy vorona trondro biby vaventy biby mandady biby mikisaka amin'ny tany efa be dia be ozy samy araka ny karazany avy ary efa hitan'Andriamanitra fa tsara ireo fa ilay zavatra hitan'Andriamanitra sady betsaka ny tsara no nitsofin'Andriamanitra rano avy hatrany teto ambonin'ny tany hoe maro anaka miabetsaha mamenoany rano zany hoe ny antony hanambadian'ny biby sy ny antom-pisian'ny biby eto tany dia ny aninona dia hiteraka rehefa mahita biby anankiray ianao hoe atao inona ty biby ty tsisy mission io biby io afa-tsy ny aninona ny akoho zany ny antom-pisian'ny akoho dia anatody ny antom-pisian'ny biby dia niteraka ary zany no mahatonga hoe ny fanambadian'ny biby tsy misy fombafomba satria izay ny mission any izay no iraka mpanaovin'Andriamanitra azy ary tsy fahotany zany ka raha sendra tonga ny akoholahy mahita ny akohovavy dia ny sainy ny akoholahy dia ahoana ny ampiterahako an'ity akohovavy ty ary tsy adinin'Andriamanitra izy raha tsy izay ka anontanian'Andriamanitra hoe ry akoholahy inona loatra ty nataonao tamin'ny akohovavy ka nitetezinao daholo ny akohovavy teo amin'ny tanàna fa izay ny antom-pisiny fa matetika ry havana ny olona lasa biby any ny olona karaha vao mieritreritra fanambadiany dia inona avy hatrany ny ao an-tsain'ny olona inona ny ao an-tsain'ny olona rehefa hoe hanambady dia aninona zay hiteraka zay ka raha vao tsy miteraka io vehivavy io dia efa ilozako ary raha tsy be voky io tsy ataoko mariazy ary rehefa tonga ao anatin'ny trano lay zanako sisa no hijanonako ao zany ry havana ilay tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra
Ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara antony iorena ny fanambadiana ary tanjo ny fanambadiana no etomboka amin'ny 2:20 ao amin'ny Genesis toko voalohany io. Ozy Andriamanitra, andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary eo izy anjaka amin'ny zavaboary. Amin'ny 2:20 dia ozy Andriamanitra, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny araka ny tarehiny, lahy sy vavy no namoronany azy. Any amin'ny 2:20 vao nitsofin'Andriamanitra rano, ndana ihany koa nareo mba mameno ny tany. Raha petraka mazava tsara zany ny dingana izay naharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao sy ny hoe ny dingana no harian'Andriamanitra ny tokantrano ary mila fantatrao ho tandremanao manomboka amin'ity andro anio ity dia tsotra. Ny rahan'Andriamanitra hanambady ianao, nantsoan'Andriamanitra hanambady ianao io tokantranonao io mba haneho ny endrik'Andriamanitra. Ny dikany teny hoe endrika ry havana avy amin'ny teny Hebreo dia io ilay atao hoe aloka, ombre ozy ny vazaha. Izany hoe ny tokantranonao zany nataon'Andriamanitra ho alokany, ho tandindonany. Ka ao anatin'izany ny fihetsik'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra no hita ao anatin'ny tokantranonao. Dia inona re ilay fomban'Andriamanitra sy ilay fihetsik'Andriamanitra tokony hita ao anatin'ny tokantrano? Izay ilay tanjona voalohany. Noho izany rehefa hanambady ianao lehilahy io dia izao ny zavatra iray tokony ataonao an-tsainy, andeha aneho ny toetran'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano tahaka izany koa ianao vehivavy. Faharoa dia miasa, mifahatelo vao miteraka. Fandraindray moa tsy mbadika tsika io ankehitriny, miteraka aloha. Ary izay ny ankabeazan'ny tokantrano dia simba ilay tanjon'Andriamanitra. Eto ry havana zany, raha tianao zany hoe miorina tsara ny tokantranonao dia tandremo ny tenin'Andriamanitra. Ka ahoana ary ny fomba hitandremana ny tenin'Andriamanitra? Andao ilay 2 ihany aloha ny raisitsika hoe maneho ny toetran'Andriamanitra ny mpivady ao tokantrano. Maneho ny toetran'Andriamanitra ny mpivady. Ny lehilahy dia maneho ny toetran'Andriamanitra. Inona moa ny toetran'Andriamanitra? Ny toetran'Andriamanitra ry havana dia izao: Andriamanitra dia fitiavana. Izay ny toetran'Andriamanitra. Ary miporofon'Andriamanitra io tamin'ny alalan'ny nanavotany antsika sy ny nidinany Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany. Ka raha tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy, ny fiangonana no nataony fofombadiny, dia izao ny fitenin'i Jesosy: ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoina fa tonga mba haninina. Izany hoe ny lehilahy manambady rehetra ka mitandrina ny tenin'Andriamanitra zany, matoy ianao manambady dia lehilahy vonona nompo. Matoy ianao manambady dia lehilahy vonona ninona? Fa zany ve ny zavatra misy ao an-trano ao? Lehilahy manompo ve ny misy ao sa lehilahy topoina? Ary izay ilay tenin'Andriamanitra mila tandremana, mila arahina. Lehilahy manompo ny vadiny. Dia hoy Paoly rehefa niteny, nilazaina tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo raha nanaraka ianareo, izy hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanolorany tenany hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny rano fanadiovana amin'ny teny. Izany hoe izay mihitsy ny lehilahy manompo amin'ny alalan'ny teny, kanefa manompo amin'ny alalan'ny asa. Ianao lehilahy miteny amin'ny vadinao io ianao zany hoe tiako ianao, dia misy asa tokony miaraka amin'izay teninao izay. Ry avy malala rehetra amin'ny tompo tsy hita intsony zany lehilahy manompo zany ankehitriny. Ary indraindray ary na dia niteny amin'ilay vady hoe tiako ianao, ohatra mamenatra ny lehilahy zany. Ilay indray mandeha tsy miverina teto ihany dia izay ny sasany. Tsisy tsony. Kanefa izay mihitsy ilay manompo. Kristy raha manompo antsika fiangonana dia mazava tsara ny teniny. Fitiavana mandrakizay no izany namparetako ny zavatra iray ry havana. Andao tsika ianareo lehilahy hianatra ity sy hanompo ny vadinareo. Dia tsitsatsiaritra ny ilazana nyity teny ity ry havana. Malaza rehefa makany amin'ny toby ny mpiandry, ny mpiomana mpiandry, zanaky ny fifoazana,
Ny zavatra voalohany ny atao rehefa tonga any amin'ny toby dia ny maninona? Mifanasa tongotra. Ndray andro dia nisy lehilahy mpiandry izy dia nakany amin'ny toby. Faly aoka izany ange izy rehefa miverina tonga tao an-tranony. Le ramatoa amin'io zany ramatoa ranavalina rakizy be mihitsy ny ao an-trano ao. Dia mitady ny fomba rehetra izy inona reny ataoko amin'ity vadiko ity. Dia tany amin'ny toby nanasa tongotra be dia be teo. Sasany ny tongotry ny mpiaraka manompo azy. Dia tonga tao an-trano izy dia falifaly be. Dia ozy izy mantsy ilay vadana. Ianao ato tsy mba mahita ny hafaliana atao anatiko ato amin'izany manompo ny toby izany. Fa ahoana hono ilay vadana? Mahafinaritra ange izany any amin'ny toby izany. Tena miteny aminao andao mba hiaraka amiko. Hay, fa inona no nataonareo tany? Mba tantarao amiko. Fa izany no tena zavatra nahafinaritra aho ilay lehilahy. Dia ilay mifanasa tongotra. Hay, ianao izany nanasa tongotr'olona. Hoy ilay vehivavy. Ie, nanasa fa izany nge tena hitanao mihitsy hoe nanahaka an' Jesoa ianao e. Dia hoy ilay vehivavy, avy ary raiso ny rano mafana andana laivo any an-dakozia dia mba sasao ny tongotro. Fa ahoana mivaly telo lera nga? Ianao kosa hoe za rehefa mba reraka. Ny tiana tenenina ry havana, tsy manompo ianao ao anatin'ny tokantrano. Noho izany tsy voataona anao ny ankonanao. Fa ny vehivavy kosa etsy an-daniny. Ny vehivavy izay miroso amin'ny fanambadiana ka mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia vehivavy mahatsiaro izay iraka mpanaovin'Andriamanitra azy. Inona moa ny iraka mpanaovin'Andriamanitra ny vehivavy raha miroso ao anatin'izany fanambadiana izany izy? Voalohany indrindra dia manahaka ny fiangonana. Hoy ilay teny ao amin'ny Efesianina izay sitrapon'Andriamanitra tamintsika teo, ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Ny dikany teny hoe manaiky dia manana endrika hoe manaja. Fa amin'ny dika teny hafa izy io ry havana dia ataony hoe ianareo vehivavy ampio ny vadinareo. Ampio! Ary io teny io ry havana no raisintsika amin'ity andro anio ity. Satria rehefa raisintsika tokoa ny naharian'Andriamanitra ny fanambadiana, dia mazava ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Genesis 2:2 ka ny 9:20 mipetraka mazava tsara hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa hanaovako vady sahaza ho azy. Izao izany ilay tantara. Tamin'ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra aloha dia ilana tsiny aminareo lehilahy, fa ny lehilahy ihany nataony tsy tsara raha irery. Ny zavaboary rehetra nataony hoe aritan'Andriamanitra fa nahitan'Andriamanitra fa inona? Fa teo amin'ny lehilahy ihany, tsy izany mamorona. Fa ny Baiboly no ny teny. Izany hoe rehefa mahita lehilahy ianao izany vehivavy dia efa eritrereto hoe tsy tsara iny. Ary izany ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa hanaovana inona? Dia amin'ny dika teny ry havana dia ozy izy hoe mpanampy tandrify. Ary io ry havana lay toetra ny vehivavy hitovizany amin'Andriamanitra. Ka ambarany Salamy 5:7 lay voambolana, mialatsiny miteny ity voambolana ity, Ezer nilazana azy io, lay teny hoe mpanampy io. Averiny Salamy 5:7 io, ka hitenena ny Davida indray amin'izay vanim-potoana izay hoe Jehova mpanampy ahy. Ny vehivavy zany raha iroso amin'ny fanambadiana izy, ny zavatra ray tokony mipetraka tsara ao anatin'io saina io dia natao mpanampy izy, fa tsy natao ampiana. Izy mihitsy ny natao mpanampy. Ary izany toe-tsaina izany tokony mipetraka tsara ao anatin'ny vehivavy hoe za tonga atao amin'ity trano ity, natao aninona aho? Natao aninona ianao? Anampy, tsy natao prinsesy ianao. Fa natao aninona? Ho mpanampy. Dia inona ny dikany teny hoe mpanampy amintsika malagasy? Fa izay mihitsy ny antom-pisianao anatin'io tokantrano io. Dia azagaga ianao na dia efa 30 taona ny vadiana ary mbola tsy hitan'ilay vadinao hoe aiza ny fitoerany bakirarony. Fa nataonao, fa ianao no natao aninona? Anampy azy fa tsy ianao no natao ampiana. Fa misy vehivavy tsy mahafantatra izany ny antom-pisiko atao trano. Dia ny memeniny, ilay vadiko afa ampianarina foana fa ka tsy hay an'izany mihitsy ny olona ampiana.
andalo inge irao izy rehefa aveo hoe andrahoiny vary dia jereva aiza menaka fa mbola mipetrany aminao tsara ny fanontaniana aiza moa ny menaka mipetraka satria izay le ampiny fa ny vehivavy natao aninona anatao mpanampy fa eto tsy tsapany vehivavy zany hoe ianao natao mpanampy dia any ny vehivavy memendava ary tsy akasitrahan'Andriamanitra zany ny vehivavy ary zay le mahatonga amin'ny politeny maneke manaja fa na dia ianao ary no manao 15 kilometra hoy ny mpandinika ao anatin'ny tokantrano izay mihitsy n'ilay antom-pisinao natao ho mpanampy ianao ary ny olona mpanampy tsy mety reraka ary ny olona mpanampy ampitafika tsy ampitafika dia jerevy kely naharian'Andriamanitra ny vehivavy ny vehivavy rehefa mety jaza eo mihitsy ny tena ahitana hoe io le mpanampy io inona ny ataon'ny lehilahy rehefa mety jaza ny vehivavy tsisy ninina vitany ary ndraindray ary miteraka fahasorenana ho an'ny vehivavy mahita lehilahy eo mampiteniteny foana azy vitany rery io fa andramonge asevy le lehilahy nge no mba mitazona ny zanaka ao atao didipotra tsy izy ny atao didipotra fa ny zanany no atao didipotra inona ny zavatra mitranga satria izay mihitsy ny le lehilahy ampiny mandositra izy ary zay zany zavatra toe-tsaina tokony ho antsika vehivavy toe-tsainy ny mpanampy ka zay toe-tsainy ny mpanampy zay dia toe-tsaina tsy mimonomonona fa jerevy nge le vehivavy rehefa mimonomonao trano mpakiraronareo ny lobakareo ny aninareo izay mihitsy ny izy efa natao ampiny ka nao 10 taona ary ny mariazinareo roa ny zavatra ray tokony tsy mareraka anao ary zay ilay mampiorina ny fanambadianareo dia ny toe-tsainao hoe vonina nampy ianao ohatra ny fizarana faharoantsika dia sady amarana ny fizarana faharoa ilay raha nanaraka tsara ianao dia ny hoe ny fizarana voalohany dia hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra ireo le tenin'Andriamanitra tokony tandremana fa ny fizarana faharoa dia ny hoe Andriamanitra mihitsy no miaro vokatry ny fitandremanao ny tenin'Andriamanitra dia mametoky Andriamanitra tamin'ireto kristianina tao Filadelfia reto hoe izaho kosa iaro anao amin'ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao mba ho fizaham-toetra ry avy malala rehetra amin'ny tompo mametoky Andriamanitra fa miaro ny fanambadiana izy manoloana ny fakapanahy efatra ny fakapanahy mety ampiady mety ampisaraka kanefa hanomezan'Andriamanitra toky ny fanambadiana kristianina faharovan'Andriamanitra amin'izany izy voalohany ny fakapanahy mampiady ankehitriny dia ny fitiavana faharoa ny zanaka fahatelo fianakaviana fahaefatra ny vola aman-karena ireo ry havana ny fakapanahy izay mampiady sy mampikorotana ny tokantrano ankehitriny fa mametoky Andriamanitra ry havana fa miaro antsika ao anatin'ireo fakapanahy ireo izy raha moa ry havana ankehitriny izao tsy hoe lasa tsy ao tsony ilay fitiavana izay tsy hidirako lalina fa efa mba niresahako kely tamin'ilay fizarana voalohany firifiry ny tokantrano tsy miaina amin'ny fitiavana ankehitriny fa mametoky Andriamanitra ry havana fa afaka mamerina amin'ny laoniny afaka manolotra anao indray ilay fitiavana voalohany faharoa ilay zanaka fomba fitezana tsy mitovy io fa miaro antsika ao anatin'io kosa Andriamanitra ry havana ny amin'izany fomba fitezana tsy mitovy ka mety miteraka an'izany atao hoe ady na fisarahana izany zavatra ray izay tena herovan'Andriamanitra anao dia ny miteny aminao lasy vaviny nanorenan'Andriamanitra ny fanambadiana ray sy reny no natosain'Andriamanitra ny taizany zanaka noho izany manoloana an'izay tsy fidobiam-pijery ray soton'ny arena sy fiarovan'Andriamanitra ny tokantranonao io fa fakapanahy lehibe ho antsika ankehitriny no hoe tsy narary anao ny zanako rehefa endry dia zanako rehefa maditra dia zanakao fahatelo miaro antsika ao anatin'ny tontolon'ny fifandraisana amin'ny hafa Andriamanitra fa tena mampisaraka ny mpivady
ny tontolon'ny fifandraisana ny hafa tafiditra ao anatin'izany ny fianakaviana, tafiditra ao anatin'izany ny resaka teknôlôjia. Ny tanjon'ny teknôlôjia ngery havana dia tsotra mba hifanakaiky ny lavitra, fa ao anatiny koa mitsofoka ny tanjon'ny satana mba hifanalavitra ny fanakaiky. Ary jerevy ry havana, be dia be mivady tsy miresaka tsony zao, fa olona ny lavitra any mivitanao miresaka amin'ny Facebook. Fa ny vadinao mba manokana 4 minitra isan'andro ianao iresahanao amin'ny vadinao. Mametoky anao Andriamanitra ry havana. Fa raha hainao tsara ny mifikitra amin'Andriamanitra, voaro ao anatin'izany fakapanahy fifandraisan'izany ianao. Noho izany dia manoro-hevitra anao aho hoe manomboka amin'ity andro an'ity dia manokana 20 minitra monja isan'andro mba iresahanao zavatra mahafinaritra amin'ny vadinao. 10 minitra vao mifoha maraina, 10 minitra amin'ny atoandro, 10 minitra amin'ny fahatongavanao an-trano, 10 minitra alohan'ny atory. Rehefa natao ny fanadihadiana amin'ny olona be dia be dia tsy manana an'izany ny olona. Fa ny sasany rehefa raha vao miresaka dia tonga dia raikitra. Hainareo ilay tonga dia raikitra n'inona? Fa androany mangataha amin'ny tompo mba ho fiarovany tompo aminao 10 minitra fotsiny ihany. Rehefa mirava rehefa avy eo dia mba mifampiresahady 10 minitra aloha amin'ny vadinao. Dia hitanao fa arovan'Andriamanitra ny tokantranonareo. Ary farany, arovan'Andriamanitra amin'ny resa-bola. Tsy misy ny vola mampiady, misy ny vola mampiady. Betsaka io mampiady, kely io mampiady. Fa saingy izao ry havana, raha iso fitahian'Andriamanitra ny tokantranonareo, izany atao hoe resa-bola izany. Ary atao vompanomponareo mivady ny vola. Anisan'ny zavatra anankiray mahafinaritra indrindra ry havana, ny miaino ny tantaran'i Jakoba. Jakoba koa dia nandalo an'izany atao hoe fahasairana an'izany. Rehefa mamaky ny Genesis 7:20 tsika dia mahita tsara ny tantaran'i Jakoba hoe ny azy rehefa niaritra an'izany mafy be izany nandositra ny Esau izy, vato no nataony ondana. Fa nanana fanantenana izy ka nametraka an'izao teny izao hoe zaho Andriamanitra raha mba ho arovanao dia atolotro anao ny ampahafolo n'izay rehetra ananako. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, aoka tsy ho fakapanao antsika ry havana ny vola ka ho zaro lasa mamatotra ny fiainantsika. Ka raha tsy tianao, ka raha ohatra ka mba tianao tsy hamatotra anao azafady, izany atao hoe resa-bola izany, dia maiza manome ho an'Andriamanitra. Fa ny fanomezana ho an'Andriamanitra no manala anao ao anatin'ny fitiavam-bola. Tsy hoe manome an'Andriamanitra ianao mba hitady ny famonjeny, fa ho anao izay mahatsiaro ny narovan'Andriamanitra dia homeo izy vokatra ilay fiarovan'Andriamanitra anao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ary, tena mampiorina ny fanambadiana ankehitriny izany atao hoe fizahan-toetra izany. Tehiteonanao ary aho, tandremy tsara ireny tenin'Andriamanitra, mba hitenenan'Andriamanitra aminao, satria tena nitandrina ny teniko tamin'ny faharetany ianao, ary mila faharetany hitandrina ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mora aminareo lehilahy ny andeha hanompo rehefa avy eo, fa saingy izao tanteraka izany rehefa miaraka aminareo Andriamanitra. Raha Jesosy ny ao anatinareo, ny fanahy ny fanompona tao anatin'i Jesosy no entinareo mody any tokantrano, dia ho hitanareo tsara fa ho mpanompo ianareo tonga ao anatin'io trano io. Ianareo vehivavy dia nataon'Andriamanitra ho mpanampy ianareo, ho mpanampy ilay vadinareo mba ho tonga amin'izany atao hoe setry ny fanompona izany. Eto am-pamaranana dia tsetsatsetsaritra ny ilazana amintsika rehetra hoe rehefa jerena tokoa nge dia taiza moa ilay vehivavy no niforon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay taolana inona moa ilay lazana azy, dia hoe mpandinika hoe io taola tezana io no ohatran'ny visy anankiray, ohatran'ny visy io taola tezana io, ka io taolana ohatran'ny visy io no nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy. Izany hoe lay lehilahy zany tsy misy visy izy io, manko visy izy, ka lay vehivavy no nataon'Andriamanitra hisery an'ilay visy. Ka rehefa hain'ilay vehivavy tsara ny misery an'ilay visy dia lasa lehilahy mpanao servisy. Fa rehefa ohatra ka tsy hain'ilay vehivavy no manao an'ilay misery an'ilay visy, fa sereny maso loatra io visy io,
dia nareo mpikirakiranyireny ihany ireny zao rehefa mivisy ny serena mafy loatra dia maninona mifoare ka be dia be ny lehilahy mety efa mifoare zao ka dinio ny tenanao ry vehivavy raha mifoare vadinao sao dia voasery mafy loatra fa raha voasery araka ny atony zay le anjaranao manampy azy mba hahatonga azy ianao inona servisy manina tsara anampy azy mba hahatonga azy aninona anao servisy ary farandriavana dia izao hoe arovan'Andriamanitra ny tokantranontsika be dia be fakapanahy fa Andriamanitra miaro antsika amin'izany ary dia hitanao tokoa hoe raha apetraka ao eo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra ny fiainam-pianakavianao ny fiainam-panambadianao mijoro hatrany io na misy ary nororo-tany ary zay no mahatonga ilay teny ry havana amaranana ny teny izay nyteneny ny soratra masina tamin'ny ny kristianina tany Filadelfia ty hoe zay maresy no ataoko andro amin'ny tempolin'Andriamanitra satria tao amin'izany fiangonana tany Filadelfia izany raha nisy ororo-tany be tany Filadelfia dia niandry tao amin'ny fiangonana io ihany tsy nianjera toraka izany koa ry havana raha mbola miorina ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra ny fanambadianareo tsy enjeranao vinanao vina ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra hitoetra anatintsika ny teniny amen